Amboarina ny lalana izay sy mampifandray Ambatofotsy sy Ambohimiadana, lalana izay mirefy 20 kilometatra eo. Io no lazain'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelinarimampianahary raha nandalo tao amin'ny tanàna Ambohimiadana ny filoham-pirenena mivady sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky tamin'ny talata lasa teo. Nampijaly ny olona tokoa ny faratsy ny lalana satria hitelora nanovana izany rehefa maitany ary rehefa fahavaratra kosa dia mahatratratra amin'ny 440 ora eo vao tonga aty Andrenivohitra. Ny fanamboarana io lalana io dia iarahan'ny fitondrana miara-miasa amin'ny SMATP ary ao anatin'ny 2 volana no eritreretina amin'ny tanazy. Nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena mivady tany toerana kosa no namborahany ben'ny tanàna Ambohimiadana ireo filàna ahafahana mampandroso ny tanàna. Mba mangataka CASD2 zay aho apetraka aty Ambohimiadana aty iarahan'ny commune Valo miondrona izay satria io fitoerana aty Ambohimiadana ary faharoa manarakarak'izay koa dia mitaraina ihany ary miteny hoe ho an'ny commune Ambohimiadana manokana dia irahantsika mahalala fa mamovoka dia mamovoka ty kianja maitso ty nefa tetony tsy maintsy nandraisana ny filohajaina ko dia ialana tsiny be dia be indrindra zay zavatra zay fa mila fanamboarana satria tsy vita ny budget commune raha ny budget commune fotsiny hanatsarana an'izao dia tsy vitaka. Maro ireo fanomezana sy fanamboarana foto-drafitr'asa izay nolazain'ny filoham-pirenena tanterahana ao amin'ny distrika An'Andramasina ho famalina ny fangataham-ponina. Nanararoatra ny fahatongavan'ny tany toerana ny filoham-pirenena mivady ka nanolotra vary miisa 12 gony, voamaina miisa 7 gony, lamba mafana fitafy miisa 100, menaka 20 litatra ary siramamy miisa 4 gony ho an'ireo zokiolona sy olona sahirana ao an-tanàna Ambohimiadana.